Fa anisan'ny raharaha malaza moa tato anatin'ny herinandro vitsivitsy izay ny fitoriana mikasika ny raharaha fanalam-baraka olona ambony raha tsy haivina kely dia teo ny fitoriana an-tangalamena Zakariasy Patrika sy ny mpanao gazety efatra izay napetraky ny mpandraharaha ara-toe-karena iray ary eo ihany koa moa ny fitoriana izay kasaina ankolafy Ravalomanana napetraka ny fitsarana taorian'ny fanambarana izay nataony manamboninaitra ambony eo anivon'ny zandary andeha azo mifantaritsika eto anatin'ity fanadihadiana iray ity ny voalaza ny lalàna mikasika indrindra izay hoe raharaha fanalam-baraka izay. Azon'ny olom-pirenena tao ny mametraka fitoriana raha toa misy fanalam-baraka na fanambarana tsy marina atao aminy. Saingy tongony tandriny anefa mipitory fa ny zavatra rehetra nafenina dia ho fantatra ao anatin'ny fitsarana hoy maître Olira Zavinjatovo. Ny zavatra tsara ho fantarina angamba ny hoe diffamation na hoe fanalam-baraka dia hoe ny zavatra tsy marina resahana momba an'ilay olona na momba an'ilay zavatra dia lasa diffamation zay. Fa raha ohatra hoe zavatra marina atao amin'ilay olona na momba an'ilay zavatra resahan'ilay olona tsy hita izay maha-diffamation an'izay. Ka ny zavatra tsy fantatry olona angamba dia ny hoe amin'ny resaka hoe diffamation rehefa mandeha amin'ny fitsarana izy ireny amin'ny fiverako za manokana aloha zany matière de diffamation ninona zavatra resahan'ilay olona mpitory indrindraindrindra fa tsy marina ny azy dia tsy maintsy afa-baraka izy zany rehefa mitory any amin'ny fitsarana fa hoe nanao diffamation nefa tsy marina hoe diffamation. Fa na marina raha ny zavatra teneny fitoriana hoe misy marina ilay diffamation dia ny zavatra misy dia hoe tsy maintsy efa fantatry ny olona ny mihaino sy manara-baovao rehetrarehetra hoe misy zavatra tsy nety nataony ty olona ity ka amin'izay fotoana izay na tsy marina ara zavatra nataony olona fa marina zavatra ataony afa-baraka foana izy na tiana tsy tiana. Ka en matière de diffamation ny tokony tandrina mafy dia mafy mihitsy izay olona mpitory satria ny zavatra rehetrarehetra nafeniny dia tsy maintsy fantatry ny olona farany. Amam-pisolo vava ny tangalamena Zakariasy Patrika ny maître Olira Zavinjatovo dia nilaza ity pisolo vava ity fa hiverina hiakatra eny amin'ny fitsarana nosy ny alarobia avy izao ny tangalamena Zakariasy Patrika sy ireo mpanao gazety efatra. Amin'io alarobia io no anaovan'ny fitsarana fanadihadiana lalina azy ireo.